fitantanan'ny commune Talatamaty moa zany zahay zany ao anatin'le mandray an'le fitantanana vaovao zany andraisana an'le fitantanana eto amin'ny commune Talatamaty nefa na zany naty zany rehefa miroso zahay amin'ny fampandrosoana ny commune Talatamaty indrindra nalaza ny commune Talatamaty tanatin'ny Aina Amanjery fa hoe maloto misy fako be dia be miandronandrona eraky ny commune Talatamaty indrindra ho atao amoron-dalana teo dia ireny ny zahanay voalohany nandaminana ny fanalana an'le fako aloha zany nanamina voalohany anaty fokontany zao fa misy camion anakiroa ny commune dia misy anankiray nofaina mba androfana an'le fako hiala eto amin'ny commune Talatamaty zay zany ataontsika hoe fampandrosoana voalohany misy fandrindrana koa anatina ataontsika hoe anatin'ny fandriam-pahalemana anatin'ny fampandrosoana zany dia zay teto amin'ny commune Talatamaty tao anatin'izay ataontsika hoe tsy ampiray volana akory zay no nipetrahanay nandraisana fitantanana teto efa nisy dedikasy efa vita sy voaomana dia ny fanamboarana ny EPP eny Tanjondava fokontany anankiray zany EPP tranainy izy io dia navozina misy efitra fito zay zany ataontsika hoe tao anatin'izay fotoana zay fa tonga ny mpiara-miombonantoka zany efa nanampy anay amin'izay zay moa zany tsy mitandrosa sarina fa eo koa ny mpanolotsaina efa miasa koa zany efa manolotsaina anay tsara izy amin'ny anatin'ny fitantanana eto amin'ny commune Talatamaty dia anisan'ny mampandroso zany ny teto amin'ny commune Talatamaty tsy nandroaka ano aloha zay tsy nandroaka mpiasa mihitsy zay teto ary neverina hoe mpiasa efa zatra niasa ireo tsy fantatra inona ny antony androana azy tsy ohatran'ny commune sasany tonga dia mandroaka azy tsy mitovy hevitra aminy ny resaka politika moa efa vita iny satria efa vita ny fifidianana tsy resaka politika tsy fa asa zao fampandrosoana natao ka dia zay zany zao no ataontsika hoe ao anatina fampandrosoantsika dia miroso ohatrany zany commune Talatamaty na dia kelikely fotsiny ary ny zavatra vita dia efa misy azo tsapahitanana